Faly mirahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny WATAWATA GASY ny tenako androany isika dia andao ary hiresaka ny mahakasika ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao a. Tsy inona moa izany fa mahakasika an'ilay apôstôlintsika malagasy izay any amin'ny faritra atsimo ny nosy any a. Tsy iza moa izany fa apôstôly Tatandraza izay nivadika Adala amin'izao fotoana izao a. Tena hita fa diso fanantenana tanteraka i Tatandraza ka izay nahatonga azy nivary lavo tamin'ity androandroany ity izay niparitaka tao amin'ny Facebook moa nahitana an'izany vidéo Tatandraza izany a izay tena nanaitra ny be sy ny maro ka io no fitinana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany ity vidéo ity azadino ny manao commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandrava nandreny hevitra rehetra iny rehefa vidéo manaraka eo azadino ihany ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'sisy tao WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy tsy ampy-andrely isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary nanaitra ny maro raha nahita any Tatandraza izay nanao vidéo tena nahagaga tato ato izay tsy vitany efa nitomany tao amin'ny Facebook Tatandraza tao anatin'ny vidéo an'iny dia rehefa aveo nandeha namboly izay niaraka tamin'ny reniny moa izy tamin'izany tao anatin'ny fambolena izany a izay nitalao mafy mihitsy ary niantsoantso ny prime ministre sy ireo rehetra mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta izay tariny Saint Christian eo ihany koa ny secrétaire izay nanao antsoavo tamin'ny andriamatofoloha amin'ilay hoe mba harary ny ve izany sy ny tariny iny a ka tsy vitan'izay fa iny fa Tatandraza naiky amony tena miaraka amina basy iny hitantsika tamin'ny faraparany herinandro lasa iny zay a ka tamin'ny ity fiantomboan'ny herinandro ity kosa dia nahitana an Tatandraza nanao zavatra vaovao indray izay mbola tsy fahita firy moa zavatra atao Tatandraza izany a izay nivary lavo tao anatin'ny toaka mihitsy ny lehilahy ary nitaraina sy mirediredy ao anatin'izay hamintoaka izay moa Tatandraza amin'ilay hoe hidina eny 13 mai hoy izy a aloha fa andeha ho eny 13 mai izay foana ny averimberiny matetika tao anatin'ny iny vidéo izay nataony izy niparitaka iny a ka tena nanaitra ny be sy ny maro raha nahita an'izay vidéo izay satria amin'ny maha-apôstôly azy dia tsy tokony hataony Tatandraza izay fihetsika izay satria ny apôstôly zany dia sokajiana ao anatin'ny zavatra tena masina anefa iny fa nanao vidéo somary vulgaire ihany raha ny fijery azy an'izay vidéo izay niparitaka eran'ny Facebook iny a ka maro ireo olom-pirenena izay naneho hevitra manoloana izay fiparitahan'ny vidéo Tatandraza izay satria nahataitra ny be sy ny maro sady nahatalanjona ihany koa raha nahita an'izay fivoahan'ny vidéo izay tantara tsy mbola nisy moa izao ny tranga izao a izay tao anatin'ny 80 taona nazona fahaleovantena ary tsy mbola nahita an'izao mihitsy hatrizay nisy ny baiboly a izay nanamarika ny fisian'ireo apôstôly marobe izay niradia tamin'i Jesosy Kristy a fa tamin'ny tindray mitoraka ity kosa dia tena nahitan-doza ilay apôstôly malagasy izay avy any amin'ny faritra atsimo any sambany eo amin'ny tantaran'ny apôstôly no nisy an'izany hoe apôstôly tena nivary lavo tamina toaka izany a raha tsy vo izao nisy ny apôstôly Tatandraza izao ka izay no nahatonga ireo kristianina sy ireo rehetra mpandalina baiboly somary nisy ny tafitohana ihany a raha nahita an'izay Tatandraza nivary lavo tamina toaka izay satria tena tsy mendrika ho an'ny apôstôly izay toetra izay nasehony Tatandraza izay a ary mahatsara fa voazimbazimba tanteraka izay anarana apôstôly izay hoy ireo mpino kristianina sy ny maro hafa raha nahita an'iny vidéo ny Tatandraza izay niparitaka iny ka izay indrindra no nahatonga ireo olom-pirenena maro izay naneho ny heviny raha nahita an'iny vidéo ny Tatandraza izay niparitaka iny ao moa ireo milaza fa sodea raha mba izao no atao hoe retour d'âge ho ireo ny sasany nefa raha retour d'âge no lazaina Tatandraza nefa hia raha mahita fa olona mbola tena ao anatin'ny fahatanjorana tanteraka ka noho izany dia mety tsy retour d'âge zay eo ndray ny sasany dia noho ny fahadisom-pantenana diso tafahoatra no mahatonga Tatandraza tahaka an'izao ho ireo sasany raha izao no mitohy dia mety ho lasa adala io apôstôlinare io a hoy ny sasany raha maneho ny hevitra manoloana izay fahitan'izy ireo vidéo Tatandraza izay nisesisy tato ato zay ka eo ndray ny sasany milaza hoe
ampianaro ihany ny zaza na dia hangalatra aza satria raha toa ka mba nanam-pahaizana Tatandraza dia tsy nanaonao foana tahaka an'izao hoy ireo sasany raha naneho an'izay heviny zay. Eo ihany koa ireo izay milaza ankitsirano fa tsy dia tsara loatra ny manantena zavatra any anaty paosin'olona indrindra fa eo amin'ny projet sy tanjona izay tianao atao satria ny tanjonao dia tsy tanjony hafa ary ny eritreritranao dia tsy eritreritra ny hafa, mety hafa ny tena tanjonao ary hafa ihany koa ny tena tanjony hafa. Raha toa ka ny projet izay tianao atao ka ankininao amin'ny hafa dia aza manantena fa ho tanteraka iny nofinofinao iny satria nofinofinao dia tsy nofinofiny hafa ary ny mahamaika anao dia tsy mahamaika ny hafa, ka izay no mahatonga ny olona sasany mananatra foana amin'ilay hoe mitadava tsara aloha vahaolana maharitra zay vao manao zavatra anankiray fa sao de maimaika na koa oentoentom-poka taitaitra hanaonao foana nefa avy eo tsy tonga any amin'izay ilavanao azy akory ny zavatra izay fandaninao fotoana iny sy nandaninao rondoha tao anatin'ny fotoana lavalava, ka mety ho zay nahazony Marc Tatandraza amin'izao fotoana izao satria efa nanonofinofy fa ho any Tsimbazaza ny lehilahy satria tena efa nanantena mafy dia mafy fa tsy maintsy ho lany sombavamboaka ao bekily ao ny lehilahy raha toa ka navela ny latsaka soamantsara teo. Kinanjo nefa tsy izay ny zavanisy ny vola tena ampelantanany moa tsy nahampy iny ny raha mahita iny ka tsy afaka avelany solotenany seny hirotsaka izy io raha toa ka tsy ampy ny vola eny ampelantanany satria efa napetraka tsara ny lalàna fa hoe 20 millions d'ariary ny caution amin'izay mba afaka hirotsaka fidina sombavambahoaka. Eo ihany koa ireo antota-taratasy rehetra izay mahafeno fepetra ihany no afaka mirotsaka ho fidina amin'izay sombavambahoaka izay, ka noho izay dia tsy nahafeno izay fepetra rehetra izay Marc Tatandraza avy hatrany dia tsy nakeny ireo rehetra solotena tany bekily ny firotsahako fidiny, ka mety ho zay nahatonga Tatandraza amin'izao fotoana izao manao an'ireny fihetsika ireny satria mahatsaro sy mahatsapa fa tena very tanteraka i Marc Tatandraza ary tena disy fanantenana tanteraka raha toa ka nanantena sy niandrandra fa andriamatoa Andrajoelina no hanampy azy betsaka amin'ny firotsahako fidiny indrindra fa eo amin'ny fanolorana azy ao anatin'ny kandida izay miaraka amin'ny Irmara izany hoe miaraka amin'ny antoko volomboasary. Kinanjo nefa tsy izay ny zavaniseho fa olo-kafa no natolotry ny president tany amin'ny faritry ny bekily ihany izay olona hitany fa atokisany ary azony antoka tsara fa tena mahafeno fepetra izay takin'izy ireo ao anatin'ny Irmara ao, fa i Tatandraza kosa matoa tsy natolotry izy ireo dia mazava ho azy fa tsy nahafeno fepetra izay takin'izy ireo amin'ny firotsahako fidina amin'ny anarany antokon'izy ireo zay satria ny olombelona dia tsy afaka hanolotolotra olona fahatany fa ao ihany ny kajikajy sy ny tombatombana, eo ihany koa ny fijerena ny ambaindahy sy ny trakefan'olona anankiray izay vao afaka arotsaka amin'ny toerana anankiray, fa tsy zay rehetra tia hirotsaka kosa dia avy hatrany dia natolotra an'izy ireo, ka mety izay nahatonga Tatandraza tsy afaka nirotsaka tamin'iny firotsahako fidina ho fidina sombavambahoaka iny satria mitan'izy ireo fa tsy nahafeno fepetra i Marc Tatandraza, ka mety misy lesoka lehibe izay tokony arenina ao. Mety izay koa tsy tsapan'ny Marc Tatandraza fa ny azy dia noentim-po izany hoe ao anatin'ny fanatisma fotsiny amin'ilay hoe hirotsaka amin'ny alalan'ny antoko volomboasary nefa efa iaraha mahita sy iaraha mahalala zao fa tsy hafeno fepetra mihitsy Marc Tatandraza na eo amin'ny lafininina na amin'ny lafininina izany, ka izay no nahatonga Tatandraza tamin'iny nanao an'ireny video ireny tena ao anatin'ny fahadisom-pantenana tanteraka ary maro ireo olona milaza fa tena nivadika Adala i Marc Tatandraza. Izay raha tompoko lasy tompoko vavy ny mahakasika an'ity video antsika ity, saotra tsika rehetra naraka hatramin'ny farany an'ity video ity. Aza dino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba fanamandravina reny hevitra rehetra novantsika video manaraka eo, tsarovy ny milaiky ny video antsika ary aza dino hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba fanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa ny amsisa sy WATAWATA GASY. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia marary soa.